Sehatry ny finoana kosa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona namoronana hira ary ihany koa ny tendrena zava-maneno ho an'ny mpitandrina miaro Lazara be tokotany isan'ny hetsika goavana izay ho tanterahana ny 7 Jona ao avy izao. Mahafilohan'ny komity ny 520 taona dia fifaliana ho eny voninahitra raha tiako lazainy zany ny mamerina kely indray ny amin'ity hetsika ity izay ambara fa efa atomotra ny fotoana. Tobily 520 taona ny tendrena zava-maneno sy namoronakira ao an'Andriamatora be tokotany miaro laza Andremialy mpitandrina izay président synodaly iarivo avaradrano ankehitriny. Atao zao fankalazana izao mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, amoazana ny talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hira sy ny zava-maneno ary amongarana indray ireo tahirina valon'ny ela nefa tsy avelan'ny asony tsy hiratra mba ho anjara fitoriana filazany tsara ho an'ireo zay tsy babo ny teny fa voatoana ny hira mba handova fiainana mandrakizay. Koa andeha mba ho tsehivina indray ny amin'ny fandehan'ny fandaharam-potoana ankapobeny. Izara roa amin'ny ankapobeny ny fankalazana ka ny 12 sy ny 13 septambra dia any amin'ny efitsigema Zona vaovao Mahajanga izay tanànana lehibe amin'ny pasteur miaro laza fa izay atolotra antsika kehitriny kosa dia ny eto Antananarivo ny alahady 20 Jona ho avy zao ao amin'ny efitsigema Ambonorina Sabotsy Namehana amin'ny rora tolakandroka hatramin'ny 9:00 anaovan'ireo atoko-pihira sampana STK ary ny groupe artistika samihafa hira ireo hira noforoniny ny pasteur miaro laza. Eo amin'ny tapany voalohany dia hira tsirairay mifandimby izy ireo fa amin'ny tapany faharoa kosa dia hiara iredona ny hira faneva sy ny hira fito izay erahany manao. Izy avy ny sokajin'olona izay entefanina zao afatra zao sy ny fankalazana ny 520 taona. Roa no heverina efa sokajin'olona tiana mba ho kendrena, ny ilany dia ny fiangonana. Ijeroana vavolombelona fa ny hira dia mpitory filazantsara sy mety sasatra, tsy mifidy pilipitra fa rehefa asaina mitory dia rafitra tokoa. Ny hira no anankiray amin'ireo zavatra atao etỳ tany ary mbola hitohatra ny an-danitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay efa omanin'Andriamanitra omena izay ty azy miaraka amin'ny anjely sy ny olom-bo avitra mandrakizay any an-danitra. Fa ny faharoa kosa dia ny firenena malagasy. Hanehoana fa ny hira no manasitrana azy mampionina ary indrindra mampahery amin'izao fiainana mihasarotra andreo manalin'izao ary indrindra koa ny hira dia anjara biriky mba ho fampihavanam-pirenena hanohizana ireo ezaka iaraha manao eto amin'ity firenentsika ety. Koa eto am-pamaranana dia tianay ny isotra ny mpianakavin'ny finoana ny komity ary ireo rehetra ny kely aina hahatanteraka ity hetsika ity mampahery amin'ny pasteur miaro laza miatrika ny fiatrehany zao jobily volafotsy izao. Manasa antsika rehetra ho tonga amin'ny fotoana alahady 20 Jona io ao amin'ny efitsigema Ambonorina Sabotsy Namehana, tsy misy vidim-pidirana fa valopy no zaraina androtsahanao zay fonao. Aoko izay rehetra manam-pofinaina samy hiteran'i Jehova ary ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra misaotra indrindra tokoa.